fanambarana izahay mpanoana ny vondry ny kandidat irotsaka filoham-pirenena isa 1 ato anatin'ny faritra fitovonana dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, manameloka ny mpitsara namoaka ny taratasy manamarina fa mbola mizaka ny zom-pirenena malagasy i Andry Rajoelina, sy manameloka ihany koa ny ACC nanaiky ny filatsako fidirana. Faharoa, manameloka ny fanapahan-kevitra nanendrena ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta hitazona ny toerany filoham-panjakana satria tsy fanajana ny voalazana lam-panorenana zany, izay midika ho fanonganam-panjakana ka mitarika ny Madagasikara ho amin'ny tany tsy tandalana. Noho izany dia makahery ny vondry ny kandidat sy ireo solombavam-bahoaka hiara-dia mba hijoro hampandray andraikitra ny vahoaka izay masy mabiby amin'ny tany sy ny firenena. Manainga ny vahoaka malagasy isapatra ihany koa hanoana ny vondry ny kandidat hitaky ny fanajana ny lalàna sy hiary fantatra ny fiandrianam-pirenena. Miantso ny FFKM, Ray aman-dreny ara-drazana, ny fiangonana zanja, ny finoana silamo, indrindra fa ny foloalinday malagasy mba hiditra mpanelanelana handamina izao fisavorovoroana misy eto amin'ny firenena izao. Alohan'ny hidirana amin'ny fandraisana fepetra tena enjana takenay nisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary kely rehetra masina ny tanindrazana manakara fa 17 septambra 2022. Mijoro moa zahay zany mpanoana ny collectif des candidats satria misy ny fanakianana mamaivay natao teto amin'ny firenena mahakasika ny fanomezana certificat de nationalité malagasy any Andry Rajoelina. Ady hevitra be dia be teto amin'ny firenena zany mahakasika anazy io, kanefa moa mampahay lalàna ny tena ihany koa dia mba mitondra ny fanazavana sy mba fahafantarana ihany koa mahakasika ny lalàna io zany ny tegnanay. Satria amiko mazava ny voalaza ny article 42 ao amin'ny code nationalité malagasy io fa rehefa misy olona nangataka feno taona nangataka zom-pirenena hafa dia mifafa avy hatrany zany ilay zom-pirenena malagasy ananany. Misy ihany koa nefa mandefa ady hevitra fa hoe raha tsy misy taratasy décret avy amin'ny gouvernemanta manafoana n'ilay zom-pirenena le olona nangataka zom-pirenena hafa dia tsy foana zay zom-pirenena malagasy zay. Amiko tsy mitombina zany filazana zany fa karazana régularisation na situation zany no dikan'izay hoe mamoaka taratasy ny gouvernemanta malagasy mamafa ilay zom-pirenena malagasy noho n'izy nangataka zom-pirenena hafa. Régularisation io zany fa tsy hoe io ny tena lalàna fototra, fa ny tena lalàna fototra dia le hoe mifafa ny zom-pirenena malagasy rehefa nangataka zom-pirenena hafa ilay olona feno taona. Ary raha ny tokony ho izy eny tsy tokony hangataka fory le olona nangataka zom-pirenena hafa tsy tokony hangataka amin'ny gouvernemanta fa tokony hisesezira d'office ny gouvernemanta rehefa mahafantatra fa manana zom-pirenena hafa ilay olona. I Andry Rajoelina nefa tena niteny retany rendanitra fa manana zom-pirenena frantsay izy. Tokony sesezira d'office zany ny gouvernemanta mamoaka avy hatrany taratasy manafoana ny zom-pirenena ananany Andry Rajoelina. Ary ny ACC koa dia mahagaga ihany satria ny olona efa fantatra zao fa hoe manana zom-pirenena hafa ilay olona ka na dia namoaka certificat de nationalité zany ny fitsarana ambaratonga voalohany dia tokony nolavy ny ACC zany mahakandidat ny Andry Rajoelina zany satria fatapoko fatam-pirenena fa manana zom-pirenena hafa i Andry Rajoelina. Fatapoko fatam-pirenena fa mazava ny lalànantsika gasy fa very ilay zom-pirenena malagasy rehefa nahazo zom-pirenena hafa nangataka zom-pirenena hafa ilay olona nangataka izany. Ny mahakasika nyty toe-draram-pirenena misy ankehitriny ity dia sahirana ny vahoaka. Zay koa moa zany ny antony nahatonga nenanao fanambarana ary niantso teo hoe niantso ny vahoaka isam-paritra mba hanoana ny candidat collectif des candidats satria sahirana ny vahoaka, sahira zahay aty amin'ny faritra. Ny fiainana misonitra hatrany hatrany mividim-piainana, mividin'ny lavanily lasaky 3 eny kiloka de tsisy mpividy. Ny fampidiran'ny mpianatra moa dia maro eo mandeha ny tomany ny kaikaina tsy nahatafiditra ny zanany nianatra an-tsekoly amin'izao fotoana zao. Ka zahay io dia miandry agnady efa sy tahadiny zany ahay aty amin'ny faritra atiky, tsy mahandry ahay fa
efa te hiakatra any Antananarivo agny ahay io hanao rodo be agny hagnatevin-daharana ny vahoaka ny Antananarivo hiara-hitaky amin'io resaka tsy fanajana lalàna io zany, hanotra ny tsy fanajana lalàna io ary hiaro ny fiandianam-pirenena. Ka miandry kirioka avao ahay io fa rehefa avy ny kiriokonareo Antananarivo agny dia hiakatra ahay, iahay sangatako fre aminareo. Fa iahay avao miatika frenay, miakatra misy printer agnaby ahay isapaty. Mino aho fandiagna amin'ny faritra avaratry ny kaikaina amin'ny resaky vanila eo da hiakatra agnaby io. Io olo sahirana rehetra mividy mpiaigna anaby io era Madagasikara io da hiakatra agnaby io hagnatevin-daharana anareo Antananarivo agny. Ka makahery anareo ahay sokafo ty raha ty fa hiakatra ahay haneo hevitry miaraka aminareo. Ary ahay moa zany da sodokany ty resaka ny fitiavana ny lehibe indrindra tiky. Kaiky fitaky kaiky ny lehibe indrindra aminazy ty zany fa tsy fitiavana ny lehibe indrindra fa fitaky lehibe indrindra aminazy ty ka da ho avy ahay.